Ny anatsarana ny kalitaon'ny vokatra mivezivezy atao amin'ny faritry ny Komeza no anisan'ny voandinika atao amin'ny fivoriana tampony faraka ambin'ny folony Komeza Business Council na ny CBC izany. Ny farana io arivo moa ity fihaonana tampony ity tetsy amin'ny Pont d'Or Ivato. Ny ampiakarana ny kalitaon'ny vokatra avy aty amin'ny vondrona Komeza no anisan'ny nodinina tamin'ny fihaonana tampony CBC natao teto Antananarivo. Nisy moa ireo zavatra notsinapaka ireo mpandrara anjato ny vory niaraka tamin'ireo sampandrara samihafa misahana ny varotra noraisina ka dia atolotra ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena ivory amin'ny herinandro avy io. Ao aloha zany ny fanatanterahana n'ireny karazana conférence débat table ronde izay miadina hevitra momba ny loha hevitra isan-karazany mahakasika ny resaka fandraharahana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana ty amin'ny faritry Afrika izay niresahana teo. Ankoatran'ireny koa dia nisy koa ny fihaonana ara-pandraharahana B2B moa filazantsika anazy business to business, izany hoe amin'io zany dia natao itadiavana mpiara-mombon'ato partenariat eo amin'ireo mpandray anjara amin'ny forum ty ny any velany eo koa moa tsika eto Madagasikara. Izany hoe natao zany izay ampifandraisana an'ireo mpandraharaha ireo mba afaka anatanteraka fiaraha-miasa mba amin'ny resaka fandraharahana zany. Anisan'ny faritra tena maro mpanjifa tokoa moa ny vondrona Komeza aty Afrika ary ny fiarahana amin'ny vondrona roa hafa dia ampitombo atrandy any amin'ny 500 tapitrisa mahery ny isan'ny mpanjifa.